Faly miaraba tompokila, faly miaraba tompokivavy, tonga soa indray eto amin'ny Fandaharana Malagasy eto Canada, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia iresaka mikasika ny tontolo politika, manana vahiny sika amin'izany dia tsy iza zany fa Rtoa Minasoa Rasamimanana izay tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny Komity Mpanohana ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto Canada. Faly miarabanao Rtoa Minasoa Rasamimanana. Faly miarabanao bary ary barandresy ary faly miaraban'ny Malagasy rehetra izay manaraka zao fandaharana zao. Dia mamerina amin'ny fisaorana anao ihany koa amin'ny nanasanao anay androany. Efa ela ve no nijoro zany hoe Komity Mpanohana ny Filoha Marc Ravalomanana zany eto a Canada? Ny Komity Mpanohana ny Marc Ravalomanana aloha zany dia eo amin'ny herintaona latsaka teo no nijorony. Izany hoe talohan'izay nisy ihany koa ireo gasy malagasy teto an-toerana izay nanohana azy nefa nijorony moa zany dia teo amin'ny herintaona latsaka teo. Inona no tena hoe tanjonareo amin'izany hoe fisian'ny Komity Mpanohana ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana zany aty Canada? Misaotra anao nametraka amin'ny fanontaniana barandresy. Ny fanirinay moa zany dia ny fanirin'ny KMMR dia ny iverenan'ny Filoha Ravalomanana indray andrindra ny tany sy ny fanjakana izay tena iaraha-malala amin'izao fotoana izao ny forosoana amin'ny fahantrana, ny tsy fandriam-pahalemana ary mitsanga menatra ny Malagasy aty ivelany amin'izao fotoana izao eo amin'ny resaka kolokolo, ny tsy tandalana ary koa very asina ny maha-Malagasy betsaka ny efa misy ve hetsika homanina na karakarainareo aty amin'izany KMMR-Canada zany efa misy hetsika ve eritreretina atao na efa nataonareo tao anatin'izay herintaona latsaka nisian'ny fikambanana zay? Iaraha-mahalala moa zany mbola tsy fananantsika ny atao hoe demokrasia any Madagascar. Ny vain-dohan-draharaha aloha zany dia ny famafisana ihany koa ny fampihavana-pirenena. Misy tokoa izay toeran'izay. Ny famafisana ny fianavaam-pirenena dia ho Malagasy ray ihany sika zany. Zay zany ny zavatra tena mba tianay moa ary ny manaraka izany dia mba ahafahan'ny rehetrarehetra manohy ny heviny ankalalahana, tsy misy sakatsakana ary koa ny farany angamba dia miandrandra fifidianantsika ato dia mba anarahana maso an'izany mba handeha amin'ny antsakany sy andavany fifidianana. Nandalo teto ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny taona lasa. Azonao hazavaina fohifohy na asongadina ve hoe inona tena hoe zava-dehibe tamin'izany hoe fandalovany teto zany niona tamin'ny vahoaka Malagasy teto Canada izy raha tsy diso ny fahafantarako azy? Tamin'ny taona fanandalovana toa Filoha Ravalomanana dia nandalo teto izy tamin'ny 4 Jiona 1724 teo. Nisy ny fihaonana ary niantso ny Malagasy rehetra izy izay tsy akanavaka ifampiarahaba aminy sy ifankahita aminy sy izay liana te ahita azy. Nafana tokoa ny resaka ary nanaraka izany dia betsaka ny nametraka fanontaniana ary betsaka ny nametraka fanontaniana izay neverina koa raha hoe ho sarotra dia voavalin'ny Filoha amin'ny valiny entitra ny teny rehetra sy ny fanontaniana rehetra. Nanamafy koa izy fa mijery antsika izao tontolo izao. Ny teny tsaroana angamba bary dia ny teny tsaroko izay tena hoe tsy afaka atao ambavany tamin'ny fandalovany teto dia hoe ny tonga miaraka dia fanombohana fa ny fiarahany rehetra miasa miaraka no antony fahombiazana. Inoako fa ahafahan'ny tsirairay rehetra mandinika izay tenin'izay ary marina aloha fa ny zavatra hita ihany koa dia tena olon-tsotra ato Filohan'ny Ravalomanana. Betsaka ny liana te halala azy dia betsaka ny tonga tamin'ny antso izay natao.
Le olona tonga atao reny zany tsy voatery hoe manohana anazy, tsy voatery hoe KMMR fa mety nisy olona ohatrany hoe te hafantatra vaovao na te halala ny zava-misy ary Madagascar raha fazoko azy. Zay alohany koa izy dia tsy nanavaka mihitsy izy toy ny fanaony hatramin'izay dia tsy nanavaka izy na izaka rehefa malagasy dia tonga ary tonga daholo ny zavatra hita nefa dia faly daholo satria voavaliny nalala tsara ny marina sy ny zavatra rehetra avy aminy. Moa ve raha fijerinao manokana mety mbola volany izy raha ohatra ka milatsaka amin'izao fifidianana manaraka izay karakaraina zao sa zay ny fanantenana? Zay aloha ny fanantenana zay aloha ny zavatra tedaviny raha izay manokana. Raha ny fijery ihany koa nefa raha ohatra hoe mandalina ny hatramin'izay dia hita daholo nireo hoe iza no manana traikefa, iza no afaka ihany koa malala hoe inona ny dossier ny Madagascar. Manazava azy ary nahita zavatra mafy teo amin'ny fiainana koa andriamatoa Marc Ravalomanana. Inoko fa vonona hitondra izy ary matoky azy zay. Matoky nizaniza moa zany dia matoky ny zato itsanjato fa ny malagasy ny tompon'ny valiteny sy ny safidy farany. Iverina vetivetytsika anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto dia iverina eto ihany amin'ny resadresaka dia fanaovana Rtoa Minasoa Rasamimanana izay tompon'andraikitra voalohany amin'izany hoe KMMR-Canada ny Komity Mpanohana ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany. Dia mbola manaraka hatrany ny Fandaharana Malagasy eto Canada ianao, arahinao amin'ny ici télévision. Manana vahiny moa tsika androany dia Rtoa Minasoa Rasamimanana zany izay tompon'andraikitra eo amin'ny KMMR na ny Komity Mpanohana ny Filoha Ravalomanana eto Canada. Rtoa Minasoa raha ny fijerinao manokana, inona no tena hoe maika ary tokony hitondrana vahaolana amin'ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana zao? Ny hitako mahamaika angamba amin'izao fitondrana izao dia ny ialana amin'ny kolokolo voalohany indrindra. Manarakarak'izay dia ny hadiavana amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia eo koa moa ny mba ny toe-karena izay imasoana ary ny farany dia ny fampihavana-pirenena. Eo amin'ny resaka kolokolo angamba dia iarahantsika malala fa manana toerana betsaka any amin'ny tanindrazana zany ary mahamenatra tokoa. Ny zavatra tiako songadina momba an'io dia mety angamba raha ohatra ka atao masisika kokoa ny lalàna iainan'ny mpiasa-panjakana na ny voalohany indrindra. Zay anisan'ny zavatra tsy ho manapakanao fa anisan'ny zavatra ohatrany hoe nahafantarana ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana zay hoe discipline zay afaka mbola apetraka ve zay raha ohatra hoe izy tafavereo na tsy izy koa fa raha hoe olona hafa azo atao hoe mametraka an'izay discipline zay ny Madagascar? Nahoana moa tsy ho azontsika atao, azo atao mihitsy ary ny voalohany indrindra zany dia eo amin'ilay hoe tena ny lalàna no apetraka. Zany hoe izay mandray kolokolo sy manome kolokolo dia enjehan'ny lalàna ary atao masika na ny farany ambany indrindra na ny farany ambony indrindra. Dia miankina amin'izay satria izay no mampandroso ny firenena matanjaka. Dia inoko koa ohatra hoe nosy kely izay eo akaikitsika dia hita zany hoe eo amin'ny resaka amin'ny teny vahiny angambany hoe resaka corruption dia tena voalohany enjehan'ny lalàna zany na eo amin'ny rehefa resaka lalàna fa ny kolokolo zany tena rehefa afaka amin'io tsika mandeha ny rehetrarehetra. Manarakarak'izay eo amin'ny resaka ny fandriam-pahalemana. Miankina amin'izay koa ny resaka fandriam-pahalemana. Vitan-drehetra na dia ataoko raha hoe tsy ny Filoha Ravalomanana raha tena miankina amin'izay ny eritreritry ny rehetrarehetra fa tsy ny fitiavan-tena. Le fandriam-pahalemana io ahoana ny fijerinao anazy manokana? Misy resaka politika koa ve ambadika sa tena hoe noho ny fahantrana dia milasa paritaka mianaka be le resaka tsy fandriam-pahalemana sa mety misy ihany ambadika politika amin'ny ataon'ny sasany? Tsiditra lalina amin'ny resaka hoe politika angambany akobarina andresy
fa ny tiako amafisina fotsiny dia miankina amin'ny toe-tsaintsika tsirairay ihany koa io satria azo lazaina foana koa hoe ilay politika no anasaronana zavatra be dia be fa raha miankina amintsika rehetra na miankina amin'ny rehetra avy any ambany no mampianatra ny aty ambony angamba izay ngamba sisa no izany rehetrarehetra izany dia azo atao daholo fa le hoe le resaka politika mety eo ihany nefa ny miankina amintsika tsirairay ihany koa. Ireo ny tena hoe antoko fampandrosoana ny fisian'ny atao hoe stabilité politika, fisian'ny tsy fisiany zany hoe kolokolo zany raha ny filoha teo aloha tavaviany eo amin'ny fitondrana azo antoka aveo fa misy zay hoe stabilité, misy zay filaminana foana ny kolokolo zay sy ny sisa sa hoe mety raha ny Filoha Ravalomanana aloha dia zavatra katsaniny hatramin'izay dia niverena ny atao hoe ara-dalàna voalohany indrindrany ary manarakarak'izay rehefa misy ilay atao hoe ara-dalàna dia amiko manokana angamba dia voafehy ihany tsy moramora satria tsy moramora aloha amin'ny zavatra rehetra ny toy izany fa rehefa mandeha ny lalàna mandeha ny ara-dalàna inoko fa vita natao Ravalomanana ary mety misy ny tsy nety tao aloha fa matoa izy vonona ny latsaka eo dia fantany fa efa hitany daholo ny zavatra tokony alehany amin'izay. Todika kely fotsiny amintsika mpijery hoe ny fandarana dia misokatra amin'ny lafikevitra rehetra sy ny lafikely rehetra na amin'ny lafiny na avaiza atao hoe nakavia na kavanana dia misokatra ny fandarana mandray antsika rehetra zay vonona iresaka na amin'ny lafiny politika zany na lafiny toe-karena. Toizako ihany Rtoa Minasoa isika malagasy aty ampitan-dranomasina dia mbola tsy afaka mifidy. Ahoana ny fomba fijerinao amin'izay hoe mbola tsy afaka mifidy zay tsika malagasy aty ivelany? Indrindra tsika tamin'ny fandalovana Rtoa Ravalomanana teo dia mipetraka ihany koa izay fanontaniana izay tamin'izy teo fa na izaho manokana ary dia ohatran'ny somary nalahelo ihany hoe ahoana moa gasy ray gasy reny izaho aty dia hifidy ary raha mahita angambontsika aty betsaka ny olona mifidy raha ohatra ka misy fifidianana any amin'ny toerana misy azy. Amin'izao fotoan'izao aloha dia mbola sarotra amintsika izay ozy la nivaliteny eo azo etiavana izany nefa ny apre satria tsy mbola nekeniny tao amin'ny anteny ny ahafahantsika mifidy mety misy ny antony amin'izay tsy hidirantsika lalina iny fa zavatra angambany raha izaho manokana zao raha andeha hifidy ny azoko atao sisa dia hiazakazaka hody any Madagascar hifidy eo indray ny tsy fantatra hoe afaka mifidy ve raha nijanona taty ve sa hoe ahoana fa ezaka aloha zany izay sisa ny atao hoe fa tsy hanary vato anankiray. Fa nefa amin'ny fijerinao manokana tena ilaina le hoe mandray anjara amin'ny fifidianana amin'ny fiainan'ny firenena malagasy aty ivelany diaspora malagasy. Ilaina tokoa satria izao tsika ne raha nandeha nakaty naizanaiza tany ale gasy ray tsika gasy reny sika ny origine tsika dia gasy nahoana moa tsy afaka hifidy tsika ary zany zavatra zany dia tokony hediavantsika izay ety ivelany amin'ny fivoriana manaraka amin'ny fifidianana manaraka dia engane mba samy hifidy amin'izay nefa aloha raha zao angamba dia anjarantsika rehetra izay aty ny manao hoe inona ny tokony ataontsika anampiana an'izay ireo olona izay hotohanantsika ny tanindrazana mba hahafahany mifidy dia izay no arahana. Iverinay eto ihany tsika rehefa avy eo noho ny resadresaka eto fa anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto dia tohizana ihany resaka avy eo. Dia mbola mandray atsany ny Rtoa Minasoa Rasamimanana antsika izay tompon'andraikitra eo amin'ny KMMR-Canada. Rtoa Minasoa ny malagasy aty ivelany dia raha fijerinao azy tokony handray anjara amin'ny fampandrosoana raha toe-karena ny Madagascar ve? Afaka mandray anjara ihany tokotra ny malagasy izay aty ivelany ary miankina amintsika aty ivelany ihany koa mety hananany malagasy ny force rehetra ahafahany miady. Voalohany indrindra aloha dia betsaka ny hoe traikefa hitantsika aty. Betsaka ny malagasy manana ny traikefany amin'ny rehetrarehetra raha ohatra resaka fampandrosoana no jerevana. Voalohany indrindra ny mila entanina ny tanora eo amin'ny resaka PME ahafahany manokatra ny
ny fampandrosoana ny Madagascar moa zany eo amin'ny resaka manarakarak' izany eo amin'ny resaka fiompiana, ny resaka fambolena, ny resaka famokarana ny Madagascar. Dia ny traikefa izay ananantsika aty azotsika entina hody ary tsika ne raha eto Madagasikara tia tanindrazana ihany koa e. Manarakarak' izany raha toa tsika miezaka malala zavatra aty dia hody hitondra zavatra ho an'ny Madagasikara satria any tsy maintsy hafarana. Afaka mampandrosa ny Madagasikara ary amin'izao fotoana efa betsaka ihany koa ny resaka internet ito afaka mifandray tsara ny malagasy sy tsika aty dia inoko fa vita ny malagasy aty ivelany izany. Hoy ianao hoe ny tanora manahoana ny fijerinao no hoavin'ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Betsaka ihany koa nefa ny tanora navita fianarana te hivoaka ny Madagasikara. Tsy ohatran'ny mampiayay ihany ve izany zavatra izany satria raha lasa ty ivelany daholo ny manam-pahaizana malagasy sao dia olona tokony ilain'ny firenena nefa lasa mila ampiasain'ny olona ty ivelany. Marina tokoa izany aloha ny amin'ny fanontanianao barandresy. Ny zavatra misy mantsy dia izao matory malagasy nahita fianarana andreo te akaty te hanitatra ny fahalalana izy. Izay aloha voalohany indrindra. Faharoa manarakarak'izay mbola hitany amin'izao fotoana izao fa mbola tsy mety nafahany manitatra an'izay ihany. Fa matoa izy any ka akaty dia hanitatra fahalalana. Fa rehefa miverina ireo tanora ireo ny zavatra hitako amin'ny tanora any an-tanindrazana nge dia be dia be koa nefa liana sy efa mandroso efa malala zavatra betsaka fa eo amin'ilay zavatra iainany andavanandro mbola tsy manana an'izay fond ahafahany mihetsika amin'izay izy dia aloha aloha manitatra makaty fa inoko fa hody daholo ny malagasy izay manana traikefa. Fa kanefa any a Madagasikara ve misy an'izay hoe raha mody izay ny malagasy aty ivelany mitondra ny traikefany sy izay fahalalana ny ratoviny taty ka mody izy misy ve ny atao hoe ahafahany velatra tsara any izany ahafahany mampiasa ny fahaizany sy ny fahalalana sa sarotsarotra ihany tsy voatery hoe amin'ny politika fa na amin'ny lafin'ny toe-karena amin'ny lafin'ny sosialy raha tianao zavatra Madagasikara amin'ny fijerinao manokana atao hoe misokatra ihany malalaka ihany ny fahafaha manao zavatra any sa somary sarotsarotra. Amiko manokana aloha raha ohatra hoe eo amin'ilay tanora andeha ho any manan-karenany antsika Madagasikara manan-karenany ny malagasy ary raha ohatra izy tonga aty ka andeha any hamelatra izany hamelatra izay fahalalana izay inoko fa raha mandeha ny ara-dalàna sy ny rehetrarehetra inoko fa ilamina izany satria be dia be tokotra ny aloha ny fivoarana misy aty ivelany fa eo amin'ny resaka famokarana moa izany ny tena tokony hoe himasoana amin'izao fotoana izao satria miankina amin'izay daholo ilay toe-karena malagasy dia efa betsaka no efa vonona no ho amin'izay. Ya, mamaraparana ny fandaharantsika asa misy hafatra na teny kely tianao amintinana an'izao dinika ny fanaovantsika teto amin'ity plateau an'ny Madagascar TV izay Fandaharana Malagasy eto Canada izao. Ny hafatry farany angambany izay tiako apetraka amin'ny Malagasy tsika Malagasy rehetra izay any Madagasikara voalohany indrindra aloha amin'izao fotoana izao dia raha ilatsaka amin'ny atao hoe hiditra amin'ny atao hoe fifidianana isika izay ho avy atoato izay tsy ho ela dia mba hiara hiasa isika hiaraka anao an'ilay hoe fihavanam-pirenena mba hanara-maso ny fifidianana tsy misy sankatsakana ho an'ny rehetra. Faharoa manarakarak'izay dia mba niezahantsika rehefa avy eo ninona zavatra mitrango ao dia mba alao re tompoko mba samy hiady amin'ny voalohany indrindra amin'ny resaka hoe kolokolotsika alao re tompoko mba hiaraka hiady amin'ny atao hoe tsy fandriam-pahalemana ny tsirairay. Amin'izao fotoana izao mantsy dia ohatrany hoe fitsaram-bahoaka no miaina any Madagasikara. Amiko manokana nefa ilay fitsaram-bahoaka angamba tsy dia mahafinaritra loatra ny mijery izany satria mampalahelo fa amiko dia ny lalàna marina ny tokony hitsarana ny tsirairay avy satria tsika samy olombelona tsy afaka tsy natao hitsara mihitsy. Mampalahelo nefa dia tsy zakan'ilay mpiray-tandrasana ilay izy dia manao an'izay tiany ataony daholo. Dia isaorana be dia be ianao Rtoa Minasoa Rasamimanana tonga ny vahiny teto amin'ity Fandaharana Malagasy Fandaharana Malagasy izay vokarina eto Canada aty tsy aivina fa mahita an'izao moa ny
ny malagasy maro manera zao tontolo zao satria fa misy ny internet dia misaotra indrindra tompoko amin'ny fahatongavana. Ianao ny saorana voalohany marandresy satria raha tsy teo ianao tsy nisy zao ary mametraka amin'ny fisaorana ho an'ny isi télévisionna ihany koa dia miaraba antsika malagasy ary mametraka amin'ny veloma finaritra. Izay ihany koa no mamarana ity fandarantsika androany ity. Misaotranao nanaraka izany hatramin'ny farany, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao. Veloma tompoko. Masonao mijery irehitra fity masoandro manajery feno fitsekina feno afalina ipanjina malefaka masokomirany asara milasia ny fity anaty masonao valanitra madio tsara loko katinira anaty masonao filia tsara rindra tsy afina toy ny kilanao ao am-pokotiana fa mena ao anaty masonao atoko miery ny fity manoro ny fitiavaka fatitra sady may dia antsoatsakia ao anao odory ka naizanaizenao alavitranoany ery masonao Bukontrani Ditunda haravuna Tia chuadi nuina Imanzina malapaka Masu kuminati ya samara Nilasia nipiti Anati masuna Valani chamati Utsara luku katundira Anati masuna Tirapa katidia Tsara nilasia vida Tuli chila rabu Pamena kawanati masuna uatuku Tieri ni fiti Maduru ni fitiaba ke patuta sati mai Neyansu watu tiera Wana uduri La 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 la